Misy ny toekarena dia vita soni ny tolakandro teo ny lanonana mpanaovatsoni teo amin'ny fédération ny antenimieran'ny varitra eto Madagasikara sy ny International Trade Board of Madagascar na ny ITBM izay sihatra iray mampiroborobo ny fanondranana entana. Ny roso tamin'ny fanaovatsoni fifanaraha-piara-miasa ny teo anivon'ny FCCIM na ny fédération ny antenimieran'ny varitra eto Madagasikara sy ny ITBM International Trade Board of Madagascar androany nandritra ny fivorimben'ny FCCIM izay natrihan'ireo filohan'ny antenimieran'ny varitra manerana ny nosy. Zavatra telo angamba ny tiako satria ny chambre de commerce dia manana réseau efatra amby roapolo manerana nosy. Izany hoe manana chambre de commerce isaky ny faxitsika. Ka zavatra izay angamba dia tombony ho an'ny fédération satria ny ITBM zany dia mahita fa ilaina ny mametraka sahady ny fiara-miasa amin'ny chambre de commerce satria au lieu ny ITBM anangana agence any amin'ny faritra dia efa maninona raha ohatra ka hoe nefa ny objectif atokana ihany mitovy dia ny fanaovana formation ny mpiasa amin'ny chambre de commerce sy ny mpandraharaha mba tena ho mpanondrana izany hoe à l'exportation zany no sady koa misy koa ny renforcement ny capacité amin'ireo mpandraharaha reo. Ka zavatra izay ny hita hoe voalohany anisany hoe mahomby raha ohatra ka hoe atao amin'ny chambre de commerce. Manarak'izay ny mission ny ITBM io dia tena hoe hitantsika angamba ny olana izay misy amintsika eto Madagasikara na manana olantsika à l'exportation norme ny qualité izay tena anisan'ny be voindrindra nefa io enkina ny arekarenantsika satria ahoana moa ny ampidirantsika vola vahiny raha tsy mahatianina antsika mifanondranana jereva nefa fa ny akamaroany zavatra rehetra amin'izao dia manafatra entana foana antsika fa tsy manondrana. Izay nefa dia misy manque ny fidiran'ny devizy amin'ny toekarena malagasy. Izay zavatra izay zany nahatonga ny ITBM amin'ny alalan'ny AFD na azo famatsim-bola mba tena hoe i-renforcer ny capacité n'ireo entrepreneur reo indrindra ny amin'ny faritra satria azo adinany fa ny matière première rehetra ny vokatra vita be any amin'ny faritra nefa tsy hita ny écoulena izy satria ina ny antony tsy norme na etsalarenao dia tsy afaka manondrana antsika etsalarenao na any moizy satria tsy manaraka ny qualité izy. Misa enina moa ireo faritra izay efa misitraka ity fifanaraha-piara-miasa ity: Diana, Sofia, Anosy, Atsinanana, Tomasina ary Vakinankaratra ary mbola hitatra amin'ireo faritra hafa izany. Tsy ny AFD ihany moa no manohana ny ITBM fa misy mpiara-mombona antoka ara-bola sy ara-teknika hafa ihany koa. Ny ITBM ao anatin'ny assemblée générale sy ny chambre sy ny conseil d'administration ireo vondrona mpandraharaha lehibe indrindra eran'ny Madagasikara. Zay zany dia outil technique an'ny groupement patronaux sy ny association patronale fa ny ataontsika hoe ny structure tena misy réseau misy any province dia fédération no izy sady formel le izy satria reconnu par la loi dia misy ireo chambre de commerce reo fa manana structure sy manana ny personnalité morale. Izay mitonga anay hoe araka voalazan'ny président teo hoe tsika zany tsy amorona ny zavatra efa misy fa aleo mba anakely le vola lany amin'le hamorona zavatra dia zava-misy eo no amafisina sy alebeazina dia hotoanana. Izay natonga anay nifidy ny fédération chambre de commerce ary hitanay koa fa zay no atao hoe paikady tena mety indrindra satria raha jerevantsika zany amin'ny misy partenaire technique et financier hafa zay efa misy ny AFD manampy anay zay anampy anay koa indrindrindrindra fédération aloha zany dia ny Procom avy amin'ny Union européenne. Ka hitanareo le partenaire technique et financier rehefa hitantsika fa itsika dia efa manana paikady, efa manana ny esprit de structuration, efa manana le fifameizan-tanana dia manaraka an'ery zareo e. Rapitso dia roso amin'ny fanaovatsy ny mpiara-miasa amin'ny fandaran'asa matoy indray ny fédération ny antenimieran'ny varitra sy ny indostrie eto Madagasikara.